Vahiny manokan'ny Radio France Internationale tamin'ny alalan'ilay fandarana Le Grand Invité Afrique ao Mali, Ramatoa Christine Razana Mahasoa, filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha. Niresaka momba ny raharaham-pirenena sy ny tranga mahakasika ny tenany manokana. Nisy zioga lehibe tsapako hoe afaka tamiko, ary tsy nanenenako izay zavatra nambarako hoy izy nahitsy fitenenana. Nambarany fa tena nanohina azy ny hazakazaka narahin-tosika, nanonganana azy tsy ho député sy tsy ho filohan'ny antenimieram-pirenena intsony. 7 ora monja mba nomena ahy iarovako tena hoy izy, ary tena tsy mitombiny ny fitsarana teny amin'ny HCC iny satria tokony miaraka jerena ny 2/7 sy 7/7 raha hiresaka momba ahy manokana hoy izy. Naveriny indray fa tsy misy solombavambaoka azo enjehiny noho ny fanehoan-kevitra ataony. Atao ahoana moa fa efa zatra manao letrezana tahaka io ilay fanjakana hoy Christine Razana Mahasoa, ary ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa dia tena manao izay tiany satria hoe didy tsy azo ivalozana izay avoakany. Niezaka ho elanelam-panahy hatrany aho hoy Christine Razana Mahasoa hatrizay, ary hatreto aloha dia tsy mbola niditra any amin'ireo vavonan'ny mpanohitra misy aho. Kandida maleo tena any ambady finandrana moa amin'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy io, ity filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha ity. Azo eritreretina ho hatrany ny resany, mety hanangana ny antoko na vovonana politika azy manokana any aoriana any.